Ny vaovao ara-tsosialy no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ady amin'ny fahantrana tsy mbola tratra moa ny tanjona amin'izay hoe ady amin'ny fahantrana izay ny fanambo eto amintsika ary tsy tratra ihany koa ny tanjona amin'ny fampandrosoana mialohan'ny taona 2024 eto amintsika araka ny ako ny valandresaka mahakasika an'izay izay nitanterana tamin'ity androany ity rotsakotiny ireny amin'ny sariny Mamira Samuely. Natomboka ny fahadimy ny volana aprily ary tsy hifarana raha tsy ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana desambra taona 2024 ny ady amin'ny fahatrana izay andraisan'ny firenena maro anjara mba ho tratra ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana ho an'ny taona arivo fahatelo. Manomboka araka izany ny hetsika mandritry ny arivo andro ho an'ny fahatratrarana ny tanjona ho an'ny fampandrosoana ho an'ny taona arivo fahatelo. Izany tanjona izany dia miompana indrindra amin'ny fihenan'ny fahantrana ho an'ny taona 2024. Ny antony nanaovana le conférence zany mba anairana ny olona rehetra izay mpiara-miombonantoka eo amin'ny fanatrarana ny fampandrosoana io amin'izay hoe arivo andro sisa tamin'ny fotoana amin'ny fanomezana anatrarana ireo tanjona taona arivo fahatelo amin'ny fampandrosoana ireo. Dia arivo andro moa zany nanomboka tamin'ny avril lasa teo ary mifarana hatramin'ny 1 desambra 2024. Izavo moa zany ireo nasaina tamin'ity androany ity dia ireo avy ao amin'ny gouvernement ireo mpiara-miombonantoka na atao hoe partenaire technique et financier, ireo avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena na société civile, ireo izay ao anatin'ny ministère tsy miankina na ny secteur privé, navahana manokana ihany koa ny média mpanao gazety sy ny avy ao amin'ny tanora zany na ny association des jeunes. Raha ho an'ny atao firenena malagasy manokana dia tsy nisy tratra ny tanjona tamin'ny fanamby izay napetraka ankoatra ny fifandanjan'ny isan'ny lahy sy ny vavy eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny eny amin'ny lycée. Mbola maro ny ezaka izay tokony hatrehana raha ny eto amintsika manokana. Raha tamin'ny taona 2017 hatramin'ny taona 2024 ohatra dia tsy nihetsika ny tahan'ny fanjarian-tsakafo teto an-toerana. Anisan'ny anampy amin'ny fanamafisana ny fandraisana andraikitr'ireo voasakasika izany ny firenena mikambana ary vonany anampin'ny firenena izay olana amin'ny fanenana ny fahantrana.